eo tongotrao. midirahan Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony aoka anao izany navotan'i Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo sy nangonony avy tamin'ny tany maro dia avy any antsinanana sy andrefana ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Anomboantsika izao fotoana izao dia andeha rahantsika miredona ny larakira 5:30 o hira kotokory iray. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri o ira ira tifuku ira fatenati ilai pamutina Irau lai faefanabe manuvani panuta nade malemi azare hajesi zauni uta o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unjatani o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamunzina Irau ilai piamina Nia isi mitanjo Lai tanang misakamina Na alina na anjo O ira, ira Rifuku ira Fatenati Ilai pamunzina Iraiku famaharitra Ni fiti avanaura Ni tauna wanandanitra Unina mandrakiza O ira, ira Rifuku ira Fatenati Ilai pamunzina Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomporanay eo tsara sy masina indrindra izay mitoetra any an-danitra. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra indray ny anaranao izay amin'izao sabata maraina izao. Mideranao izay satria Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mendrika ny hoderaina sy omem-boninahitra. Amin'ity maraina ity tompo malalo dia misaotra anao ihany koa izay satria notahinao sy ny tantananao nandritra ny herinandro ka natratra izao sabata izao izay fotoana mamy, fotoana manokana izay fanaovanay aminao ary fotoana ihany koa izay ifanaovanao aminay. Misaotra satria tombontsoa lehibe izany nomenao anay izany. Misaotra satria Andriamanitra fitiavana ianao ka nanome anay ny tombonandrom-pahavelomana indray. Ankehitriny tompo dia mangataka izay mba ho avelanao ny elokay sy ny tsy famendrehana rehetra ka mba ho vita fihavanana tanteraka aminao izay raha hiatrika izany tontolo andro ny sabata izany. Ankehitriny ato anatin'izao fotoana ny sekoly sabata izao Andriamanitra dia mangataka izay ny mba hanafianao ny fananao masina anay tsirairay avy amin'ny fatrafenoko raha iainy ny teninao
dia mba tsy hiala aty anatinay aty an-tsainay zany fa dia ho raisinay Andriamanitra ary ampiarinay eo amin'ny fiainanay. Mangataka manokana izay ho an'ireo rehetra izay hitondra izany lesona izany ho amin'ny tian'io ity, mangataka izay mba ho feno ny fananao izy ireo ary ianao mihitsy manositra ny molony ahafahany milaza izay sitrakao. Dia mitahihany koa rehetra izay iaino ianao omeo ny fifantohana. Dia mitenena Jehovah ho fa miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy no azonay manonona sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Dia foravoravo endrika sarika indray no entinay manolotra ny araba ho antsika rehetra natratra izao fotoana ny sabata maraina izao ao anatin'ity sekoly sabata ity. Foravoravo iasatria natratra indray ny fotoanany sabata isika ary indrindrindra ihany koa iaraka hianatra indray ny tenin'Andriamanitra ho amin'ity anio ity eny ary isantatra sady ny fiarahana isika amin'ny alalan'ilay fotoana voalohany andrenesantsika tatitra voalohany ihany koa dia tsy inona fa ny tatitra eran-tany zany dia asainay ianao mba ankafy azy ity ihany koa. Roapolo taona lasa zay dia nitsidika ny Tchad nandray sidin-daviany Washington nakamy Paris dia avy eo fiaramanidin'ny Air France nivantana avy hatrany taty N'Djamena. Nandeha tamina toerana samihafa tany ary tsapako tamin'izany mahazava-dehibe iankinanay ny rano. Ny atsasaka ty firenena ity dia tany ay. Tena sarobidy tokoa ny rano ho an'ny toerana rehetra. Tsy adiniko mihitsy ny neonako tamina lehilahy iray izay niandry mibatisany ambolana maro noho ny tsy fisian'ny rano tsotro zao fotsiny anefa. Rehefa tany Tchad dia noraisin'ireo fiangonana ataon'ny fianakavian'izy ireo izay tsy niaona taminy nandritra ny fotoana ela. Izay rehetra nandehanana dia nahitana fa tena faly tokoa ny olona ary nilaza fa tsy manadino azy ireo ny fiangonana maneran-tany. Tsy dia mahafantatra zavatra betsaka mikasika ity firenena ity fa ny haiko dia hoe firenena mahantra izy. Tsy anoresaka hoe tsy fananana ihany fa na fitadiavana izay ho an'ny isan'andro mihitsy. Ho toy ny ahoana ny ampitso, mahantra toy ny ahoana, mihoatra ny 730 no miaina ambany fetrany atao hoe vahantrana. Ary ny taham-pahavelomana dia latsaky ny 770 taona. Mino fa tsy diso ary raha milaza hoe tany amin'ny 20 taona lasa tany ny ankamaroan'ireo adventista monina ny Eropa, Amerika, Australia na ny any ankafa dia tsy nahafantatra zavatra betsaka mikasika ny Tchad. Eny fa na amin'izao fotoana izao aza dia mety maro amintsika ny sahirana mitady azy amin'ny saritany. Kanefa ny hitako dia misy birao misiona ao amin'ny renivohiny N'Djamena. Nahita fiangonana mavitrika, sekoly feno mpianatra mahafinaritra, eny hatramin'ny hopitaly kely. Misy tarika mpamakilay mission mondiale mafana fo izay manangana tokona mpino vaovao manerina io firenena io. Nitsidika fiangonana tao Tchad tahaka amin'ny faritra rehetra ao aminy dia mahantra tokoa. Fa izao no tiako ambara, tena velona amin'ny fiangonana, miasa ary mijoro vavolombelona, manana viana sy fandarana asa. Ahoana no nahatonga izany rehetra izany noho ny asa fanahy masina sy ny mambra amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao izay namirina ampahatokiana ny ampahafolony sy nanolotra fanatitra ho amin'ny fitoriana na dia tsy fantany azy nandehanana ny dolara sy ny euro tsirairay avy izay nomeny. Noho ny drafitra eo amin'ny ampahafolony sy ny fanatitra ny fiangonana dia nanohana rabola ireo tetiasa tany Tchad ny mambra eran-tany izay mety tsy nahafantatra ny momba izany akory. Tsaroako eto ilay hoam-pitenenana hoe ny kodiarana maneno no voaosy menaka. Raha zavaina tsotra ny tiany ambara dia izao, izay mahoraka no voatohana bebe kokoa. Ary indraindray eo amin'ny fiangonantsika dia izay manintona amin'ny alalan'ny sary sy maharesy lahatra amin'ny horonan-tsary na manana tantara izay mampihetsi-po indrindra no mahazo fanomezana betsaka kokoa. Izany hoe voaosy menaka arak'ilay hoam-pitenenana teo, voavatsy vola zany ary dia izany tokoa. Dia ahoana ary no ataontsika amin'ireo faritra sasany izay misy atokon'olona vitsy izay mety tsy afaka mampiseho sary toy ireo afaka manao izany, tsy maneno. Atahoana izy ireo? Ho dia ansita ve? Ny fomba fiasa amin'ny fanatitra mahazatra sy mitohy ataontsika fiangonana dia toy ny renirano. Ka ny fanatitra fanohanana ny asa dia oharina amin'ny rano izay mikoriana manampy ny renirano ka manome fiainana sy manondraka hatrany amin'ireo tany maina, mizara aina sy fanantenana. Mandray anjara amin'ny fampandrosoana tsy ny fiangonana eo an-toerana ihany isika fa ny amin'ny toerana hafa izay mety sy mbola arentsika akory.
manampy misionera izay mety tsy eo amintsika mihitsy. Manorina sekoly sy toeram-pitsaboana izay mety tsy ho hitantsika. Manampy amin'ny fanorenana fiangonana izay mety tsy hivavahantsika mihitsy na ny ray amin'izy ireo aza. Kanefa dia mitondra fiainana ho an'ny asa maneran-tany isika. Tsy fantatro hoe inona no anjara asan'ny rano iray mitete tsirairay avy ao amin'io renirano io sy izay alehany, fa ny hitako dia nivokatra amin'ny mampitolagaga entiny. Hoy ny eo amin'ny Salamo 4:1, mampandeha loharano eny amin'ny lohasaha izy, eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehan'ny reny, ka hisotromy bibidia rehetra sy analany biriky dia netaentany. Ankehitriny, ny fanatitra fanohanana ny tetikasa maneran-tany dia ahafahana mandefa sy mampitao misionera manerina izao tontolo izao. Ny fanohanantsika dia manampy ny fiangonana advantista hamita asa lehibe. Noho ny fanatitra tolotrao dia afaka mizara ny fitiavan'i Jesosy hatrany amin'ny faran'ny tany izy ireo. Afaka manampy ny mampiray ny fiangonana isika ahita fa ny fanatitra izay atolotra izy ireo dia toy ny renirano izay manome aina sy mikoriana hatrany amin'ny tany izay mazana karakaina mihitsy aza. Io renirano io no ahafahana mandefa misionera hiasa manerina izao tontolo izao, ahafahana mampivelatra ny asa fanabeazana, fitsaboana sy fanampiana ataon'ny fiangonana ary mihoatra noho izany rehetra izany aza. Tato anatin'ny taona faraparany dia nahita fanahy amina tapitrisany izay nanolotra ny fony ho an'i Jesosy isika ary nivavaka tamina fiangonana advantista amin'ny tandrona ny andro 7. Amin'arivo ny fiangonana vaovao izay tafatsangana. Ahoana ny fomba hanabeazantsika ireo mpino vaovao ireo? Ahoana no hanomezana azy ireo fitaovana sy izay ilain'izy ireo? Ahoana no hametrahana pastora raikitra hiasany? Iankinanaina tokoa ny fanatitra fanohanana ny asa maneran-tany. Koa manolora tsy tapaka satria manampy amin'ny fanohanana sy ny fampitomboana asa vaovao hatrany izany. Ary izany indrindra no mampandeha ny fiangonana. Eny ary, zay ny amin'iny tatitrairan-tany iny a, mino izay fa dia nandraisanao hery, nanovozanao fampaherezana ihany koa ary nandrenesanao indrindrindrindra ny tatitra izay amin'ny asa ataon'ny fiangonana maneran-tany izy iny. Fa iroso ao anatin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ihany koa isika amin'izao fotoana izao, izay anisan'ny hoe tena mahazava-dehibe na ihany koa hoe mahasekoly sabata ny sekoly sabata mihitsy raha izay no azo ilazana azy a, ary dia mahazo daholo ihany koa ny sokajin-taona rehetra eny ary ireo lesona na ny fianarana ny tenin'Andriamanitra izay hosantaritsika ao amin'ny zazabodo a, ny zazamonono a, ny zazabodo a, eo ihany koa ny ankizy, ny tanora zandriny, ny tanora mantoanto, ny zatovy, ireo rehetra ireo no arahantsika misesy kanefa hosantaritsika amin'ity hira izay efa mahazatra ity dia ny hoe mitenena dia anaraka an'izay avy hatrany isika. Emisauchanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai atungu chao Izahai izai piana chao Kuambitenenare Jesu malalo Izahai ainuchalana Irate nyadamina itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalana kairate nyadamina itwechapechaka wampunaya Irate ngavyamina itwechapechaka wampunaya Tonga eo amin'ny lesony zazamonono indray tsika zao rakizy. Efa vonona daholo ny ankizy kely rehetra ô. Efa vonona iainy lesona. Petraka tsara raha fa iainy lesona indray tsika zao e. Efa mamarana ny lesona amin'ity volany ity nge tsika e.
lesona voalohany miara-mamerina fefa mahay daholo amin'izay zao lesona voalohany hitavita kely mpiandry ondry tsy anjery ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra efa mahay daholo eny ary andaolotsika ifampiarahaba na dia efa natombokontsika ary ny lesona ifampiarahaba aloha manahoana aingana mihira tsara daholo isa roa telo manahoana falitafahoana raha vo mahitanao manahoana ianao manahoana tompoko efa elahelitsika zay rakizy efa sabata faefatra zao tsika androany efa manao an'le famaranana zao tsika miara-mamerina indray aran'izao averina indray lefa nataontsika teo lesona voalohany hitavita kely mpiandry ondry tsy anjery ianareo zanaka manekeny ray aman-drenareo amin'ny zavatra rehetra araka nefa hitantsika rakizy ina moa ny asan'ny davida kely mpiandry ondry dia ataony ahoana moa ny ondry keliny karakarainy tsara entiny makeny amoron-drano dia misotro rano dia entiny makeny amin'ny bozaka tsara tarehy dia mihinana an'le bozaka tsara n'le bozaka dia mihinana an'izay ny ondry kely dia rehefa mandehandeha eny koa ny ondry dia atsoiny davida dia fantatry le ondry kely ny feoan'ny davida hain'le ondry kely mihaino amin'ny feoan'ny davida endry ny ondry kely ny davida dia raha misy menjera koa ny ondrin'ny davida na lasa mandeha lavitra dia alainy dia trotrony dia safosafony dia atany bizobizio ny ondry keliny karakarainy davida tsara rakizy ny ondry keliny dia tiany bery ireo ondry kely ireo rakizy kely tsika koa mahay mikarakara ny biby kely ao an-trano mety misy mimi kely ao an-trano ao dia tsy kapoana mimi fa safosafoana ny lohany dia alaina izy dia omena sakafo fa tsy kapohana dia mahay maneho fitiavana any olona rehetrarehetra ao an-trano koa dia tsy madiditra fa mahay mankatoa tsara any dada sy neny dia mahay maneho fitiavana amin'ny zoky dia omena gote zoky dia safosafoana koa zoky fa tsy kapokapohana dia dada sy neny koa karakaraina safosafoana ny lohan'ny dada dia tambatambazina koa neny safosafoana koa neny fa tsy mahazo madiditra tsy mahazo mitomanimany fa manjary tsy tian'ny olona ao an-trano raha vao madiditra izany azonareo zany rakizy manao ohatran'ny davida mahay mikarakara ny olona rehetrarehetra ao an-trano mahay maneho fitiavana any olona ao an-trano dia rehefa reraka be neny dia atao bizobizio izy dia falifaly be dia tsy reraka tsony izy fa tsy mahazo maditra henonareo tsara zany izay indray zany lesitsika tamin'ity volan'ity amin'ny sabatytsika efa manao lesona vaovao tsara be indray lesitsika amin'ny heriny dia eto indray tsika zany miaraka mihaino lesona satria tsy mankany am-piangonana zao tsika fa eto mihaino lesona andaontsika alohanao hira anankiray mamarana ny lesona jesosy tia antsika ny hira ataontsika ao ary jesosy tia antsika ary isa roa telo jesosy tia antsika re na lehibe na keliko jesosy tia antsika re tena titoko dadako neniko sokiko sy zandriko namako avako tiany Jesosy
mahay maneho fitiavana an' jesosy koa tsika rakizy amin'ny zavatra rehetra dia mahay mankatò zay tenenin' jesosy dia mametraka mandra-pioana indray ary amin'ny sabata indray tsika miona dia mbola eo ihany aloha fa mbola mihaino lesony zazabodo dia mihaino lesony olona rehetrarehetra fa manjary lasa voakorotana ny olona raha vao miala eo tsika endry tsara ary dia manao mandra-pioana rakizy kely amin'ny heriny indray. Faly miarabantsika rehetra atao tokantrano indray amin'ity sabata ity dia arabaiko manokana ny zazaboto fa ny tantara ho anatokana ho anareo no entiko anio. Manasantsika rehetra ary ara ivavaka akambana ny tanana aondrika ny loha dia akipy ny maso. Misaotra indrindra Andriamanitra no izao sabata fitsaharana izao izay iarahanao aminay vahoakanao. Mangataka nefa izay mba mindra fo aminay ianao dia hanome fahendrena ny mpiaino rehetra indrindra ny zazabodo mba hiandray lesona avy amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola toy ny tantaran'i Davida ihany rakizy no entiko amintsika anio. Rehefa nihay ny tantara isika tamin'ny heriny fa nandositra Davida dia tao anatin'ilay lavaka lehibe dia tonga tao aminy tao Saoly saingy tsy nahita azy fa maizina ny toerana izay nisy azy. Tsy namono azy anefa Davida, tsy namaly ratsy azy anefa Davida fa nitapahany fotsiny ny rambon'ilay lamba notafiana ilay kapotiny. Rehefa avy eo dia nasehony an'i Saoly izany fa tsy hamono azy Davida kely na dia manao ratsy taminy aza i Saoly mpanjaka na dia nikasa hamono azy aza i Saoly mpanjaka. Dia iainy toy izay tantara izany indray sika anio. Ny lohatenin'ny tantarantsika rakizy dia hoe mitana ny teny natao. Mitana ny teny natao. Ny tsenjery ao amin'ny Samuela voalohany 2:2 mivaky toy izao hoe efa niainina tamin'ny anaran'i Jehovah isika roalahy fa ho mpisakaiza. Efa niainina tamin'ny anaran'i Jehovah isika roalahy fa ho mpisakaiza. Andao indray araka meriny isika dia amin'izay mahay daholo. 1:2 efa niainina tamin'ny anaran'i Jehovah isika roalahy fa ho mpisakaiza. Bravo! Ianareo ve mba mananamana tena tianareo tahaka ny Davida sy Jonatana? Dia tena mifankatia tokoa ve ianareo? Dia efa mba niainina koa ve ianareo fa ho mpinamana, ho mpisakaiza tsy mifankafohy? Dia ho tohizantsika ary toy ny tantara. Niandrandra nijery ny lanitra Davida. Manga anie izany lanitra izany. Faly ery Davida nijery an'izany lanitra izany. Tsaroany Davida avokoa rakizy ny fotoana ny fahazazany tamin'izy mbola kely. Dia tadidiny koa hoe niandrondra izy niaraka tamin'ireo ondry be dia be tany an-tsaha izy dia tadidiny hoe niady tamin'ny liona izy dia maty ilay liona. Tadidiny koa hoe nampanatsony izy tany ampiandrasana ondry tany nakany an-trano izany dia efa niandry azy tao an-trano ny mpaminany i Samuel dia nosorana mpanjaka izy, nosorana diloilo ny lohany tamin'izay fotoana izay. Tadidiny avokoa izany. Dia tadidiny koa hoe nampanatsoana tany an-dapan'i Saoly hipetraka tany izy dia nananamana anankiray izy i Jonatana no anarany namany. Tena mifankatinga izy Jonatana. Tadiditsika ve izany tantaraiko anareo izany? Ny fankatia tsy ny fankafohy izy roalahy. Niaraka nitaingina soavaly, niaraka nanao tifitifitra zana-tsipika. Tadidiny Davida avokoa ary nala elo an'i Jonatana izy tamin'ilay izy nipetrapetraka nijery ny lanitra manga. Ndry mbola misy taranaka Jonatana ihany ary ve any hoy izy. Satria efa niainina tamin'i Jonatana ange Davida fa ho mpinamana tsy mifankafohy izy roalahy. Dia hatramin'ny fianakaviana dia hifanao soa ny taranaka Jonatana sy ny taranaka Davida. Saingy efa maty ange Jonatana
miaramila manko izy dia nandeha niady izy rak'izy maty Jonatana tany amin'ny ady tany dia tsy nifankahita intsony izy roa lahy. Dia tadidiny Davida rehefa izy ny mpanjaka teo amin'ny Israely tadidin'ilay tenin'ny fanekena izay nataon'izy roa lahy hoe ho mpinamana tsy mifankafohy. Teo mason'i Jehovah ange hono izy nanao an'izany fanekena izany. Noho izany dia nikaroka izay taranaka Davida, izay taranaka Jonatana mbola velona i Davida. Nampanatsony ary ny mpanompony antsoina hoe Ziba. Ziba, mbola misy taranaka Jonatana ve any? Dia namaly azy Ziba hoe eny ry mpanjaka, misy any Nefiboseta kely no anarany. Saingy izao malemy ange ny tongotry Nefiboseta e. Mandehana aingana ary Davida alaivo izy ho aty amiko. Lasa Ziba nandeha niazakazaka nakany an-trano Nefiboseta. Andao ry Nefiboseta kely fa ilain'ny mpanjaka ianao. Tadiavin'ny Davida mpanjaka ianao. Fa ahoana hoy Nefiboseta? Andao andao. Natahotra rak'izy Nefiboseta satria fantatry Nefiboseta ange ny tantara fa no tadiavin'ny dadabeany ho vonoina i Davida taloha. Mpanjaka Saoly io dadabeany Nefiboseta io fantatry Nefiboseta izany tantara izany. Natahotra izy ataon'ny mpanjaka ahoana re ahy ho vonoiny ve za? Natahotra Nefiboseta. Andao hoy ny Ziba mantsy azy. Kanefa na dia natahotra aza Nefiboseta arak'izy tsy afaka manda velively izy hoe tsy ho any amin'ny mpanjaka. Fanta fa tapahana ny lohany raha vao manda eo izy. Izay ny fahafantarany azy. Lasa izy nandeha nanaraka any Ziba tany an-dapa-mpanjaka. Dia niona tamin'ny Davida mpanjaka izy. Trarantitra ianao ry mpanjaka. Fampiarahaba izy Davida mpanjaka. Dia hoy Davida mahantsy an'ny Nefiboseta hoe aza matahotra ianao ry Nefiboseta fa araky ny teny izay efa nifanaovako tamin'ny Jonatana rainao tsy hamono anao akory fa hanisy soa anao ka izao omeko anao avokoa ny anjara ataony ny anjara taniny dadabe anao. Omeko anao avokoa hoy Davida. Dia ianao hiara hipetraka amiko atao an-dapa manomboka izao. Gaga be mihitsy ny Nefiboseta rak'izy. Lasa nipetraka tao an-dapan'ny Saoly an-dapan'ny Davida i Nefiboseta tamin'izay fotoan'izay. Ary dia niaraka ny sakafo tamin'ny Davida mpanjaka izy niaraka ny sakafo teo ambony latabatra. Dia lasa mpinamana be koa ngery zareo lasa mpinamana be toa an'i Jonatana sy Davida. Mahafinaritra nge izany tantara izany rak'izy. Ny lesona ho tsoatsika dia izao. Tokony hitana ny teny nomena isika rak'izy. Rehefa hoe izao ny tenenina ny fanarahana dia tanterahana izany. Fa tsy mivadika amin'izany teny fanarahana izany. Toa ny Jonatana, toa ny Davida tamin'ny Jonatana dia notazon'ny Davida ilay fanekena nataony. Fa ho mpinamana foana, hifanisy soa isika roa lahy. Dia nasian'i Davida soa i Nefiboseta kely zanak'i Jonatana. Izay indrindra ange ny tian'Andriamanitra ho ataontsika izay koa ny tian'i Jesosy ho ataontsika. Manao soa amin'ny olona rehetra dia mitazona ny teny nomena, tanterahina ny teny nomena. Fa tena mahafaly an'i Jesosy sika ny toetrantsika, mahafaly an'i Jesosy sika raha manao an'izany toetra tsara izany. Izay indray aloha ny tantarantsika androany fa andao averina hoe ilay tsy anjery teo. Efa niainina tamin'ny anaran'i Jehovah isika roa lahy fa ho mpisakaiza. Bravo! Andao indray araka ambana ny tanany. Ahondrika ny loha dia akipy ny maso hiara hivavaka isika. Jesosy misaotra anao lehibe zahay fa tena nandray lesona lehibe tokoa tamin'ity androany ity. Ampio izay ankizy
mba hanana toetra mahafinaritra toany Davida, manatanteraka ny teny nomena ary tsy mivadika amin'izany teny efa nomena izany, dia mba azoto anao soa amin'ny olona rehetra. Da io koa dada sy neny zoky mba hanana an'izany toetra tsara izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny veloma mandram-piona indray raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny herindray sika mihaona. Veloma daholo ary. Miarahaba ny ankizy rehetra tratrin'ity sabato ity lesona faha-efatra sahady tsika androany, mitondra ny lohateny hoe ilay andro nitomaniny Jesosy. Ilay andro nitomaniny Jesosy. Tsenjery dia hitantsika ao amin'ny Galatiana 4:9 manao hoe mifampitondrà izay mavesatra. Averintsika mifampitondrà izay mavesatra. Misy andin-tsoratra masina ao amin'ny Baiboly ao izay tena fohy kely mihitsiny nefany tena mampalahelo kely. Dia hitantsika ao amin'ny Jaona 1:15 manao hoe Jesosy nitomany. Fa nahoana moa zany rakizy nitomany Jesosy? Le izy nilozan'ny mpianany ve? Ilay izy nikapohan'ny miaramila romanina ve? Sa le izy le nomboana tamin'ny hazo fijaliana? Tsy mivaliny. Nitomany izy satria maty ilay sakaizany. Ilay sakaizany tena tiany tokoa. Nanana sakaiza tokoa Jesosy mipetraka tany Betania tany, tsy lavitry ny Jerosalema no misy an'io naman Jesosy io tsy iza izany fa i Lazarosy. I Lazarosy dia tena sakaiza tena tiany Jesosy tokoa tamin'ny andro ny ainany. Rehefa tonga any Betania Jesosy dia any amin'zareo no mitoetra. Manana anabavy anankiroa i Lazarosy dia i Marta sy Maria izany. Rehefa tamin'ny fotoana tsy nateo an Jesosy nefa dia narary Lazarosy ary tena marary tokoa izy. Rafa tonga eny amin'ny trano misy an'zareo moa Jesosy dia fantatry reto anabaviny Lazarosy reto fa manana hery sy fahefana Jesosy. Ka rehefa narary mafy Lazarosy dia nanapa-kevitra ny ampiantso an Jesosy i Marta sy Maria. Rehefa narary anefa ny Lazarosy dia nampandrenesiny Jesosy dia tsy tonga tao Jesosy. Fanakaiza zary Jesosy toa tsy tonga mihitsy. Ny aretin'ny Lazarosy anefa efa niombo dia tena niombo tokoa. Rehefa ela narariany Lazarosy dia maty i Lazarosy tamin'izay fotoana izay. Rehefa maty Lazarosy dia Jesosy nefa tsy mba tonga tao mihitsy nijery an'i Lazarosy. Dia ahoana ozy izy nareo? Nalevina i Lazarosy. 2 andro tao aoriana nandevenana an'i Lazarosy vao tonga nakany Jesosy. Rehefa re Marta nefa fa any akaikaiky any on Jesosy dia niazakazaka izy nitsenan Jesosy. Rehefa niazakazaka izy nitsenan Jesosy dia vao nahitan Jesosy izy dia nitomany be ka niteny hoe Tompo, raha mba teo manko ianao dia tsy maty ny anadahako. Tamin'izay fotoana izay nefa dia efa nanana planiny Jesosy hananganana ny Lazarosy amin'ny maty. Fa tsy mba fantatry reto anabaviny reto nefa izany. Dia hoy Jesosy tamin'ny Marta, fantatrao ve ry Marta fa izao ny fananganana amin'ny maty sy fiainana? Hoy Jesosy taminy, izay mino aho ozy izy dia tsy mba ho maty izany mihitsy. Ary raha velona koa izy ka mino aho dia tsy mba ho faty izany. Dia hoy izy Marta namalainy Jesosy hoe, eny Tompoko, fantatro fa ianao ilay Kristy zanak'Andriamanitra. Rehefa aveo dia niazakazaka indray Marta niantso an'i Maria rahavaviny ka niteny hoe, Maria, Maria, ao Jesosy mampiantso anao izy. Vao narehan'izany Maria dia nandeha faingana ka niazakazaka nakany amin'i Jesosy ary nitovy an'ilay teny Marta teo ihany no tenenin'ny Maria nanao hoe, Tompo, raha mba teo manko ianao dia tsy maty ny raha anadahako.
dia ho jesosy namaly azy nanao hoe andahotsika ho any amin'ny fasana. Rehefa tonga teny amin'ny fasana ry zareo dia nasain' jesosy nakodia ilay vato-be teo amin'ny fasana. Rehefa vita izay dia iny jesosy fa nivavaka ny tamin'ny ray any an-danitra izay Andriamanitra izany. Rehefa vita ny vavany dia ozy izy jesosy mantsy an'ly Lazarosy hoe ry Lazarosy mivoay ianao. Indro Lazarosy nivoaka ary mbola nifatopatotra teo aminazy teo daholo ny lamba izay namatorana azy. Minitra vitsy taorian'izay dia nifankahita tamin'ireto anabaviny ireto i Lazarosy. Nitomany ny izy mirahavavy teo anatrehan Jesosy. Ny ray teo amin'ny tongony ny ankohaka sady nivavaka nisaotra tamin'i Jesosy. Nahita io fihetseham-pon'izy mirahavavy io Jesosy sy ny alahelo nahazo azy ka nitomany niaraka teo izareo. Izay ilay tsinjerintsika manao hoe mifampitondra izay mavesatra. Niara-ory tamin'ny Marta sy Maria Jesosy tamin'ny fotoana nafaty an'ny Lazarosy io. Na dia nampiantso an' Jesosy raha ny Marta sy Maria tamin'ny Lazarosy narary dia tsy nirotoroto izany mihitsy Jesosy fa tonga tamin'ny mpilaminana. Ary nanome izay afaliana ho an'ny Marta sy Maria izay indray. Ajaniko io ny kirakizany tantara fa andeha itsika nisintona lesona tamin'ny tantarany Lazarosy i Marta sy Maria izay. Isika dia tokony atsapa ny fahoriana mahazo ny hafa. Tokony toetra miaraka amin'ny hafa ihany koa isika amin'ny fahoriana mianjady azy. Ary hoy Jesosy tao amin'ny Galatiana toko 4:9 manao hoe mifampitondra izay mavesatra. Ka aoka isika ankizy rehetra mba hafantatra ny fahoriana mahazo ny namantsika indray. Izay raika izy ny lesontsika androany fa amin'ny sabata indray isika mandinika ny lesona vaovao. Mandra-pione! Tonga indray ny anjarantsika tanora zandriny. Ary toy ny rehetra dia lesona fahaefatra ihany koa isika. Mino fa nianatra tsara daholo tany an-trano. Ary isan'andro mihitsy ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ie, nianatra impiry izany? Ie, izay indrindra impito. Dia izao ary, andehantsika androany hamitana sy hamerina izay nianarantsika nandritry ny herinandro. Andeha aloha hamerina tsy anjery. Lohateny ihany koa ndao ary miaraka. Lesona fahaefatra mandoro ny kiraron-dranomandrinao. Ny tsy anjerintsika koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Matio 7:20, andininy 7:20 sy ny 20. Izay ny tsenjerintsika. Inao fa nahay daholo ny tsirairay avy e? Ya. Inona raha zavatra niresahantsika tao anatin'iny? Fantatritsika tsara fa niverina indray tao amin'ny klasin'ny Monsieur Andrew izay isika. Klasy izay misy ny fampianarana baiboly satria Monsieur Andrews dia mpampianatra baiboly an'ireto ankizy reto. Dia eo no ahitantsika hoe inona ary nidiran'ilay kiraron-dranomandry satria izay ny lohateny hoe mandoro ny kiraron-dranomandrinao. Tao anatin'ny klasy dia nampianatra ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra. Iraka izay nampanaovin'i Jesosy meloha indrindra ny andehanany hiverina ho any an-danitra. Dia rehefa naheno an'ity iraka ity, naheno ny iraka izay nasain'i Jesosy natao i Ramose Andrews dia nanapa-kevitra izy hoe andoro ny kiraron-dranomandry. Inona ary izany kiraron-dranomandry? Satria aty amintsika ety Madagasikara moa dia tsy misy la neige na ny hoe ranomandry. Dia
dia tsy mampiasa azy isika fa any ivelany ihany a rehefa tonga nyrina mangatsika be dia mampiasa nyreny kiraro fetina migorisa amin'ny ranomandry reny dia reny le izy dia nyresaka zareo tao amin'ny kilasy tao hoe andray andro any a rehefa hifaran'izao toy izao dia hodoran'Andriamanitra avokoa ny tany rehetra ny zavatra rehetra tsy zavatra azo ilaina ntsony zany a ny zavatra dia ambony tany kanefa misy ny hiraka dia hoe mandeha any ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra dia nanapa-kevitra raha misehandriosy fa andeha anao hiraka izy a andeha anao misionera izy dia nanangom-bola izy tamin'izay hoe hividianany kiraro-dranomandry vaovao dia nanapa-kevitra izy fa hoentiny manao hiraka izay nampanaovin' Jesosy a ny vola vidin'ny kiraro-dranomandry izay natonga n'le hoe mandoro ny kiraro-dranomandry nao fa hoana makasika n'ity hiraka rehefa naniraka amin'ny mpianatra Jesosy a dia tsy ny mpianatra irery ihany no ny rahany fa isika rehetra ao anatin'ny taonjato mifandimby eny hatramin'izao fotoana izao dia nahazo an'io hiraka io avokoa izay nolazain'ny tsenjerintsika hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra mandehana zarao ny vaovao mahafalina ny famonjena ianao koa tafiditra ao anatiny izay rehetra nandray ny hafatra izay rehetra mahatsapa ny fitiavan'i Jesosy rehetra dia afaka ny andray izany hiraka izany irahan'Andriamanitra isika hanatanteraka ny filazana ny hafa-pamonjena ary fantatr'Andriamanitra fa sarotra izany a tsy ho mora ny hanatanterantsika azy dia niteny izy hoe indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao omba antsika Andriamanitra hanampy antsika izy eo amin'ny asa izay ataontsika ary tanora namako irahana isika anatanteraka hiraka dia ny izara amin'ny namana izara amin'ny fianakaviana izara amin'ny mpifanolo-bodirindrina sy ny olona rehetra izay mbola tsy malala ity famonjena ataon'i Jesosy ity mba hiala amin'ny fahotana mba ho vonina hitsenan'i Jesosy raha ho avy eny amin'ny rahaolanitra izy izay ilay hiraka dia anatanteraka ve ianao anapa-kevitra ve ianao fa anatanteraka izany hiraka izany mino aho fa nandray fanapa-kevitra avokoa isika tao anatin'ny fianarana n'iny lohahevitra iny dia mirary soa antsika ary amin'ny manaraka indray a hiaraka merina ny lesona hafa indray itsika mandram-piano amin'ny fifaliana indray ny ara-pananao tanora 13 taona sy 14 taona izay ato anatin'ny kilasy mantoanto amin'izao fotoana izao hiara-merina ny lohahevitra fahaefatra izay ny anarantsika nandritry ny herinandro iny isika izay nitondra ny lohateny hoe hiraka ho an'izao tontolo izao hiraka ho an'izao tontolo izao ny tsenjery dia amin'ny apokalipsy toko fa 7:10 ao amin'ny apokalipsy toko fa 7:10 andeha hiaraka merina ange isika ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana ny filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra mino fa nahenao isika tsirairay avy a dia manana hiraka izay nomena antsika mba ataontsika dia ninona izany ny fitoriana ny filazantsara hitory ny filazantsara amin'ny fomba maro samihafa ary amin'ny fomba fanao samihafa ihany koa toy izay ny tantara hitantsika nandritry nyny herinandro iny a tantaran'ilay lehilahy anankiray atao hoe Townsend izy a dia manampahaizana momba ny teny ary manampahaizana ihany koa ary misionera ihany koa izy a tany amin'ny faritry Amerika afovoany tany nanana faniriana izy andika ny baiboly a amin'ny fiteny indiana any Mexico dia nandeha namonjy izany toerana izany izy a toerana izay any tapitendrombohitra na mamakivaky tendrombohitra nandritry ny adiny 2 izy ary tonga tany amin'ny tanàna kely azteka anankiray rehefa tonga tao amin'izany toerana izany izy sy ny vadiny ary ireo mpianatra maromaro a dia nianatra ny fanaon'ny olona nianatra ny fitenin'ireo olona tao amin'izany toerana izany ary nanampy an'ireo olona ireo a teo amin'ny lafin'ny fiarahamonina anisan'izany a ny nanampiany an'ireo olona ireo ny amin'ilay loharano izay tao ambadiky ny tanàna nisy an'ireo olona ireo ka nivarina fotsiny a tany amin'izay nalehany dia navily izany rano izany a ary nahatonga ny zareo afaka namokatra be dia be rehefa niroborobo toy izany ity tanàna ity a dia tonga tany amin'ny filoham-pirenena ny tatitra momba ny Townsend sy ny ireo izay niaraka taminy
dia tsy nisalasala ny filohampirenena tamin'izany fotoana izany filohampireneny meksika dia ilaza reo cardenasy a nandeha nanantona ny tady a ny townsend tany amin'ilay tanàna ny aztec dia rehefa tonga izy dia niteny tamin'ny townsend hoe hijery anao ny atongavako aty ozy izy a fa lazalazao anao hoe inona ny fotodianao aty dia nilaza moa i townsend fa ny faniriny a dia ny amadika ny baiboly amin'ny fiteniny reto olona ireto a ary dia nanome alalana ny filohampirenena na nome alalana malalaka izy a mba hahafahany a manao zany fandikanteny izany a sy ahafahany koa manitatra ny fandrosoana eo amin'ny tanàna aztec lasa nisy fisakazana lalina tao an'ity misionera ity a sy ny filohampirenena ary zany dia nampihitatra ny asa fitoriana teo amin'izany toerana izany toy izany indrindra ihany koa noetsonanao ry tanora namako ry tanora 13 taona sy 14 taona dia nizara ny vaovao mahafaly ny jesosy a ho amin'ireo manodidina anao natsony ianao hanompo amin'ny fahalemem-panahy natsony ianao a mba ilaza ny fitiavany a amin'ireo manodidina anao ka izao ny fangorahana izay hanananao amin'ireo izay mifampikasoka aminao ireo namanao ireo a dia hitaona azy ireo a mba halala an' jesosy ka izao nefany ilainao no mifandray amin'i jesosy aloha dia mandray taratra avy amin'i jesosy a mba hahafahanao a mizary izany ihany koa amin'ny hafa jesosy tamin'ny fony izy teto tany a dia voalaza fa rehefa namakivaky tanàna anankiray izy a dia nisy fiovanany seho a tao amin'izany toerana lalovana izany dia mametraka fanontaniana hoe eo amin'ny toerana izay misy ianao ry tanora mantoanto 13 taona sy 14 taona rehefa mandalo amin'ny toerana iray ianao a dia inona amin'ny zava-mitranga mety misy fiovana tsara ve eo amin'ny toerana izay lalovanao ny rariko dia ho toy izay toy izantsika ny lesona hoe niteny jesosy hoe ao amin'ny jaona 12:12 lazaiko aminao marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izao mankany amin'iray dia toy izany ihany koa ianao raha mino an' jesosy ianao dia ny asa ataon'i jesosy ihany koa no tokony ataonao ny asa fangorahana nataon'i jesosy ny asa fitiavana namana nataon'i jesosy a dia izay ihany koa no tiany a mba ho ataonao dia hoy ianao hoe zara olona kely ity dia inona moa izany ny azoko atao an' jesosy tena misy zavatra azonao atao an' jesosy tokoa ny mampiavaka ireo olona goavana ireo olona miavaka eo amin'ny tantara dia ny fanombohany tamin'ny zavatra kely anankiray tamin'ny zavatra kely a dia ny tombo dia lasa navita zavatra goavana dia toy izay koa ianao raha manomboka amin'izao taona anao izao ianao a milaza ny amin'ny jesosy milaza ny filazantsara amin'ireo manodidina anao dia ho hitanao fa afaka hanampy anao jesosy a ary tonga olona miavaka ianao olona manana ny maha izy azy a amin'izany fitoriana ny filazantsara izany averiko indray izany fa ny iraka ampanaovananao ny antom-pisianao eto amin'ity tany ity a dia nitory a ny filazantsara ny kristy a amin'ireo manodidina anao eo amin'ny olombelona rehetra amin'ny sokajin'olona rehetra tsy fidifidiana fa amin'ny olona rehetra dia tokony a iseho a ho vavolombelon'i kristy ianao ary manana andraikitra lehibe ianao a ao anatin'izany a asa fitoriana izany dia aoka ianao hamaly ny antson'i kristy izay miantso anao a ary hamaly hoe ity aho irao vonona ny andeha ary izy a vonona ny hanampy ianao ihany koa dia mirary soanao eo ampamitana ny iraka izay ampanaovan'ny tompo antsika mirary faherezana ho anao a ary mirary heritsaina ho anao ihany koa mba hahafahanao a manatanteraka izany iraka nampanaovan'ny tompo antsika izany eny ary ho amin'ny fiara-mianatra manaraka indray endrika falifaly endrika miramirana ihany koa no iarabana ny zatovy namana rehetra tratran'ity sabata ity sabata hitondra fiadananao antsika ny izao sabata izao ary sabata ampifantoka antsika amin'i jesosy ihany koa anisan'ny ady atrehantsika izany hoe fifantohany izany ka maniry a ny zatovo izay malaza hoe tsy mifantoka dia anana fiovana anao fiaingana vaovao ka naiza naiza toerana misy ianao manaraka n'izao fandarana izao dia mba hanana fifantohana ianao ka ho fitahinao anao ny fandaram-potoana rehetra indrindra ny fianarana ny ten'andriamanitra takan'izao ny loha hevitra faefatra izay ny rahantsika nianatra dia nitondra ny lohateny hoe ny misy eo ivelany sy ny tena izy
ny misy eo ivelany sy ny tena izy. Matio toko faraika amby folo andiny faraika amby folo misy ny andiny fototra vakitsika mivaky toy izao minaran' Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Rehefa aveo dia ho hitantsika eo ny hevitra izany andininy ao amin'ny Matio izany fa andeha ho jerentsika ny tantara dia ny tantaran'ny Jaona izany. Jaona mpanao batisa izay tokony hosolotsika toerana ihany koa. Izany hoe na dia tsy eo intsony azy zany Jaona dia mbola eo ianao. Ny zavatra nataony Jaona dia izy no ny aloha lalana. Izy no ny aloha lalana an' Jesosy. Ary zava-dehibe ny zavatra nataony Jaona satria tena nanao izay azony atao izy mba hahatonga ny olona hibebaka, mba hahatonga ny olona hanantona an'Andriamanitra ary indrindra hahatonga ny olona ho vonina hitsena ilay ho avy dia Jesosy. Anjarantsika koa zany ankehitriny indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ny manao tahaka ny Jaona. Manao izay azontsika atao mampafantatra ny olona fa ho avy Jesosy. Fa ny lesona lehibe izay anisan'ny tokony ho ampiarintsika amin'ity fizarana fahefatry ity dia izao. Tsy Jaona akory ny zava-dehibe. Fa ny andininy ao amin'ny Matio toko faraika amby folo dia milaza fa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia mbola lehibe noho i Jaona. Inona raha ny tenin'izany ho resahana? Kanefa tsy misy olona tahaka ny Jaona. Nanao zava-dehibe zany Jaona zany teo amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny mahakasika an'i Jesosy sy ny fanjakan'Andriamanitra. Kanefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia mbola lehibe noho izy. Dia izao no lesona lehibe ho raisitsika ny amin'izany ry tanora namana ry mpijery ry mpiaino malala dia ny hoe aikay izany tsy ianao ilay mitory ny filazantsara, tsy ianao ilay manambara an'i Jesosy ho avy no zava-dehibe fa Jesosy Kristy ilay ambaranao. Ary izany mantsina indray fa tsoakevitry ny mpitory ny filazantsara ankehitriny. Ilay mitory ny filazantsara indray no toraisina ho zava-dehibe fa tsy ilay filazantsara izay entina. Jesosy no tena zava-dehibe fa tsy ilay mpitory ny filazantsara. Fa indraindray mifamadika ilay mpitory ny filazantsara indray no ohatry ny hoe lehibe dia takona Jesosy, tsy tena hita Jesosy. Porofotsika ny mahakasika an'izany tsy hoe manao tsinotsinona ny Jaona akory Jesosy. Fa rehefa nigadra i Jaona noho ny fitoriana filazantsara tany am-ponja dia ny Jaona tany am-ponja fa tonga Jesosy. Dia naniraka mpianatra Jaona hoe lazao hoe izy ve le Mesia, izy ve le Jesosy tonga sa mbola hafa. Dia rehefa nandrian'izany Jesosy dia tsy mba niteny akory Jesosy ay andrasy fa ho any am-ponja hamangy azy dia hampahery azy. Fa afatra ihany koa nampitondrainy Jesosy hoe ambarao aminy ny zavatra hita amin'ny masonareo sy ny reniny sofinareo. Fa mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, ny boka ny diovina, ny marenina nataona lady, ny maty nitsangana ndanambarao amin'ny Jaona izany. Amin'ny lafiny anankiray dia ohatrany hoe ndry fa nahoana re tsy mba nakaty am-ponja Jesosy ny teny an'izany tamiko. Tia nasongadina dia izao. Zava-dehibe no nataony Jaona. Ary efa fampaherezana lehibe no nalefan'i Jesosy hoe tena tanteraka tokoa ny zavatra nitorianao. Ka ilay nitoriana ny zava-dehibe fa tsy dia i Jaona loatra tany am-ponja. Tiana mba ho voaraintsika rehetra izany. Ary tokony hanaovantsika fampiarana ihany koa. Ka hitao mpamaranina ary dia izao. Aoka isika ho tahaka ny Jaona. Ataovy izay azonao atao hanambarana ny olona fa ho avy Jesosy. Kanefa ilay Jesosy ho avy ny tena zava-dehibe fa tsy ianao ilay milaza an'izany. Ny rariana ary dia mba ho tahaka ny Jaona anie isika. Tsy handry fankasitrahana. Mety ho any am-ponja ihany koa ianao noho ny fitorianao ny filazantsara angamba. Na koa hoe na dia mitory ny filazantsara aza ianao kanefa ohatry ny ndry tsinontsinona ihany dia tory mandrakariva ny filazantsara fa tokony ho ataonao izany. Fa Andriamanitra Jesosy dia mahita ary mahafantatra an'izany. Ohatra maranantsika azy Mozara nge rehefa maty izay mpitendry malaza fasana
tsintsinona akory kely no nandevenana azy kanefa na dia maty azy mozara ny mozikany dia anisan'ny manandanja ankehitriny tahaka an'izany koa Martin Luther izay mpanavao fivavahana nitsiniavina zany Martin Luther izany maty izy avy eo fa ny fanavao zany ara-pivavahana izay nataony Lutera dia anisan'ny mbola mampijoro ny fivavahana kristiana mandraka ankehitriny ka nirariana dia zao mba ho toy izany koa anao zay azonao atao filazantsara anambaran'izany amin'ny hafa indrindra amin'izao vanim-potoana mampieritrehitra misy antsika izao kanefa tsy ianao ilay milaza an'izany zava-dehibe fa Jesosy ilay ho avy ambaranao dia samy anao zay azontsika atao anie isika ka na ny misy eo ivelana dia ataontsika ho tena zava-dehibe ary ny tena izy no tena ambarantsika sy lazaintsika ihany koa toy izay arafitina indray ny loha hevitritsika faefatra ry zatovo namako anomezako fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray marapiresaka tamiko mino izay fa dia samy nanao fampahirezana ireo tanora rehetra tao anatin'iny lesona iny fa eto kosa indray dia omentsika ny anjarany ireo lehibe zany hoe ny tanora zokiny zany eo ihany koa ireo lehibe zany dia hianatra amin'izay dalana izay indray isika mbola saina hatrany ianao tsy hiala fa hankafy hatrany izany rehetra izany fandehosan-taritsika amin'ny larakira fa 4 ariary fifaliana indray no hiarabanantsika tsirairay avy na tratra ity sabata masina ity ary miarahaba manokana ihany koa ny tanora zokiny rehetra izay efa vonina hiaraka hamerina izay niarahantsika nianatra tanatin'ny herinandro tamin'ny lesiny sekoly sabata ao anatin'ny loha hevitra faefatra tahak'izay rehetra teo alohantsika moa isika ka izany ilay nitondra ny lohateny nanao hoe zay indrindra ny filazantsara ny mosesy ny loha hevin-dehibe moa ao anatin'ity telo volana izay iarahantsika mianatra ity dia ilay manao hoe mamantatra ny fanekena ka ny lesona izany dia miorina mandrakariva ao anatin'izay resaka fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamintsika olombelona izay ary izay indrindra no niarahantsika nianatra indray tanatin'ny herinandro ka ny andalan-tsoratra toko fototra izay niorenan'ny lesona tao anatin'ny baiboly dia ny salamo 7 ary mino fa efa samy safidy anjiny anankiray mety tsy ray fotsiny ary ny maminy tsirairay avy tao anatin'izay fa efa nitsifidy anankiray dia andeloha samy amerina ny tsy anjeriny ny tsirairay avy amintsika andao ary ao eny ary ny salamo 7 dia miresaka ny amin'ny fideranan'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrapony ary
ty loha hevitra ny amin'ny filazantsara ny mosesy ity dia azontsika ny anarana feo anatin'izay salamo 7 zay fa filazantsara ny mosesy zany araka any davida no ny anarantsika satria tokoa ilay salamo 7 izay niorenany lesona dia i davida no nanao azy ary miresaka ny amin'ny mosesy izy indrindra moa nanomboka eo amin'ny andinin'ny fahafito ary hatramin'ny andinin'ny fahavalo 12 izay iresahany amin'ilay fanekena dia izay mihitsy ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahavalo 12 amin'ny salamo 7 no votoatin'ity salamo miresaka ny amin'ny filazantsara ny mosesy araka ny davida ity dia nianatra isika fa ho an'ireo mpino izay hoe miaina marina tao anatin'ny faneken'Andriamanitra dia izao ny azy ny zavatra ny pololotra teo ambavany ny fahatsapany araka n'izay ny anarantsika tato anatin'ny lesona hoe endre ny fitiavako ny lalànao hoy izy tamin'Andriamanitra ary fisaintsainako mandrakariva izany satria tokoa izay niaina marina ny fanekena dia nahita firavoravoana na tsapa tolotsaina na azo fahalalana ary fahalalana ny fanantenana moa etsy an-daniny tao anatin'ity faneken'ny mosesy izay fanekena efa tany sinay na fanekena taloha moa ny etson'ny lesona azy araka ny anarantsika ity ka izy ireo zany dia tena niantso an'ity hira ao amin'ny salamo ity mihitsiny hoe fiderana satria mahagaga mamelona manome fifalian'ny fo ary izay mihitsy koa no iriny zareo ka izay no ny anarantsika tao anatin'ity lesona ity ary hitantsika fanambaran'ny salamo 7 hoe izay rehetra renin'ny Israely sy ny raisiny avy tamin'Andriamanitra zany rehefa miaina rehefa namaky ny aino ny hira sy ny velona araka ny fanekena natao tamin'izy ireo dia izay nomenan'ny Mosesy tany Sinay tamin'ilay fanekena taloha dia izay noraketin'ny salamo 7 ka rehefa ny aina sy ny tandrina izy ireo dia misaotra an'Andriamanitra ary izany ihany koa no angatahana amintsika ny mba hisaorantsika an'Andriamanitra noho ny fitiavany antsika satria rehefa nianatra isika dia nahita fa misy fitahiana ny fanekena ary ny anarantsika tao anatin'ny lesona fa mamela heloka Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra Andriamanitra ary manavitra ny aina tsidina ny andavaka izy manarona famindrapo sy fiantrana mahavoky soa ny vavantsika izy ary ao anatin'ny fanekena zany dia izay ihany koa no mitondra antsika ho amin'ilay hoe manorina fanantenana mihitsy ity salamo ity ka miantso antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika dia izany lesona tokony ho tazomintsika ary tanora zokiny namako ny fahasoavan'ny fanekena vaovao dia efa tao amin'ny fanekena taloha dia andeha tsy salasala isika fa tia antsika Andriamanitra ary miantra sy mamindra fo izy efa hatramin'izay efa hatramin'ny andron'ny Mosesy efa hatramin'ny Sinay efa hatramin'ilay fanekena taloha dia mba tsy salasala isika mpiatra fa arak'izay nolazain'ny taridalana tamintsika ihany dia tiantsika Andriamanitra dia andeha koa isika ity ino ary hitandrina izay niantsony antsika ka mba ahatsiaro isan'andro ny amin'ny maharay be fandavan-tena sy be fitiavana miantra sy be famindrapo antsika ka anaiky ny torolalana izay omena isika ary andray ny fitariany ho fitariana izay hombam-pitahiana ka miaro ary manome fiadanana sy fifaliana antsika dia andeha ary ho afantoka ao an-tsaina isan'andro ary izany ny iainantsika fa iray ihany ny filazantsara dia ny filazantsara ny Kristy ka hitandrina an'izany isika hiainan'izany isika hizaran'izany isika ary ho toy ny fanirian'i Jesosy dia ilay manao hoe amin'ny fotoana anankiray dia ilaza amiko sy ilaza aminao izy fa tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao dia ahita fifaliana amin'ny fanompoantsika azy Andriamanitra ary isika kosa ahita fifaliana hatrany hatrany amin'ny famindrapony sy ny fitiavany dia hisaotra an'i Jehova amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra ne hitahiry an'izany ao anatintsika tsirairay avy ary Andriamanitra hitahantsika hatrany hatrany dia mirary sabata feno fitahiana arak'izany ho an'ny tsirairay avy ho an'ny ankonana rehetra samy tahian'Andriamanitra mandra-piona indray. Saotra an'Andriamanitra be deaibe isika rehefa malala noho ny fitahiana antsika
mbola velonaina isika noho ny fahasoavany sy ny famondrampony dia mbola tafahona soma tsara afaka mifanatrika sy ny fampahireto amin'ny alalan'izao fondarina sabatry ny fanahy izao zay entsika mamintina ny fiarahantsika mianatra ny lesona sekoly sabata tao anatin'ny lesona fahaefatra izany miaraba tompokolahy finaritra tompoko vavy mialohan'ny idiry atsika ary amin'ny fanasongadinana ireo evidehibe ny lesona fahaefatra manasanao aloha zahay andeha hiaraka hivavaka isika raha iny masina tsara indrindra zay ny an-danitro misaotranao izahay satria mbola notainao zay tsy raray avy mbola velonaina soma tsara tompo eny tsy nanaraka anay araky ny fahotanay ianao fa nijery anay araky ny fahasoavanao sy ny famondramponao dia misaotranao zay Andriamanitra koa ankehitriny ary raha hanasongadina ireo evidehibe ny lesona fahaefatra izay dia meo anay ny farano masina mba hitari-dalana anay araka ny sitraponao mba afantaranay zany sitraponao zany ary hivelomanay zany sitraponao zany hampahirezo izay amin'ny teninao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Lesona fahaefatra isika ary averintsika izao zany ny hevi-dehibe asongadina moa zany fa tsy hoe averina loatra asongaditsika ireo hevi-dehibe ny lesona fahaefatra ny lesona fahaefatra mitondra ny lohateny hoe fanekena mandrakizay ny toko sy andinina natao tadiana natao tsy anjery zay indrindra ny Genesisy toko 17 dia ny andininy 17 Genesisy toko 17 ny andininy 17 manao hoe ary haoroko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba ny taranaka ao mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitrao sy ny taranaka ao mandimby anao aho o Jehova. Genesisy toko 17 ny andininy 17 no misy an'izay toko sy andinina natao tsy anjery izay. Ao anatin'izao famitinana izao dia amaly ireto fanontaniana lehibe telo reto isika. Ny fanontaniana voalohany dia zao hoe iza moa zany ireo anaran'Andriamanitra nasongadina tao anatin'ny lesona fahaefatra. Ny fizarana faharoa dia zao nahoana moa no novan'Andriamanitra ho Abrahama ny anarany Abrahama. Ary ny fizarana fahatelo dia hoe inavy ireo lafiny zavatra lehibe hita tao amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany. Idirantsika ary zany ny fizarana voalohany hoe izavy moa zany ireo anaran'Andriamanitra nasongadin'ny lesontsika tao anatiny ity fizarana fahaefatra ity. Araky ny Genesisy toko 12:17 Genesisy toko 12:17 ho Jehova hoe izany ho Jehova izay mitondranao ny voaka tany amin'ny tany oran'ny Kaldeana mba homeko anao ty tany ty holovanao. Ilay anarana hoe Jehova eto dia ilay anarana atao hoe Yahvé no fotony. Yahvé zany hoe raha miteny zany Andriamanitra hoe izao no Jehova izay mitondra anao dia ohatrany miteny Andriamanitra hoe izao no Yahvé izay mitondra anao. Fa inona moa no hevitra zany hoe Yahvé zany? Ny hoe Yahvé dia miteny hoe ilay mandrakizay, Andriamanitra mandrakizay. Yahvé dia ilay misy ho azy. Izy dia Andriamanitra tsy hoe noforonina akory fa nisy ho azy izy. Ny Yahvé dia ilay Andriamanitra ampy ho an'ny tenany, fiandohana sy fiafarana, ilay iray velona mandrakizay.
ny hoe iave dia manondro an' jehovah andriamanitra velona ary andriamanitra loharanonaina. Izany zany ilay andriamanitra izay nampahafantariny jehovah any abrahama tamin'ny fanekena izay natao. Nahoan'andriamanitra nampiasa an'izay hoe iave zay satria tian'andriamanitra hatoky azy i abrahama. Eo no makatsika ny lesona ao anatin'ity famotinana ity. Le andriamanitra ivavahanao, le andriamanitra ivavahantsika ry havana dia zao ilay andriamanitra velona, ilay andriamanitra mandrakizay, ilay andriamanitra misy, ilay andriamanitra loharanonaina, ilay andriamanitra tsy misy fetrana. Raha izany no izy, inona no antony tokony ampatahotra atsika? Inona no antony tokony ampitebiteby atsika? Fa izany le andriamanitra ivavahantsika, manome toky atsika izany anarana izany. Fa ny andriamanitra ivavahantsika dia andriamanitra azo itokisana. Ao aorianantsika izy miambina sy mijery atsika, ary eo alohantsika izy mitaridalana atsika ho amin'ny fandresena. Ny fizarana manaraka, alohan'izay fizarana manaraka izay azafady indrindra, ny anarana faharoa dia le hoe El Shaddai. El Shaddai. Io El Shaddai io dia nampiasaina araka ny Genesis 3:10 zao no voalazan'ny Genesis 3:10 hoe ary rehefa 750 taona Abrahama dia nisehoany Jehovah izy ka nitenenany hoe izany ho andriamanitra tsy toa. Io le hoe andriamanitra tsy toa io zany no mifandray amin'le hoe El Shaddai hitantsika tao anatin'ny lesona. Le hoe El dia avy amin'ny hoe Elohim izay milaza hoe mahefa ny zavatra rehetra. Shaddai dia hoe andriamanitra tsy toa. Ka El Shaddai zany dia le andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, andriamanitra tsy toa. Ka na dia efa antitra aza i Abrahama, na dia efa antitra aza ny vadiny, dia mbola nampanantena ihany andriamanitra fa mbola hanana taranaka faramandimby izy ireo. Inona ny antony? Satria andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy, andriamanitra mahagaga izy, tsy misy zavatra ka tsy hain'andriamanitra tao. Lesona ry hava-malala sy mpampiarana, io le andriamanitra ivavahantsika io sady Iave io no El Shaddai, le andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, andriamanitra tsy toa, tsy voasakana amin'ny sitrapony ary tsy voafetra ny zavatra na inona na inona. Noho izany maherezy ianao fa izany le andriamanitra ivavahanao. Zay zany ny fizarana voalohany. Ny fizarana faharoa anatin'ny famotinana dia hoe nahoana moa andriamanitra no nanovany anarany Abrahama Abrahama. Hitantsika izany araka ny Genesis 7:7 sy ny 15, Genesis 7:7 sy ny 15. Tsara moa zany mampatsiasy manantotranta fa ny anarana dia misy heviny sy lanjany, satria ao anatin'ireny anarana ireny dia misy fikasana tsara, misy faniriana tsara ho an'izay manome azy. Dia tahaka an'izany ihany koa ny programan'andriamanitra tamin'ny Abrahama araka ny Genesis 7:7 dia ny 14, ny 15, ny 15, dia hoy izy ny tenin'andriamanitra hoe hahamaro ny taranakao indrindra fa ataoko firenena maro ianao ary nisy mpanjaka iseho avy aminao. Ka ny antony zany nanovan'andriamanitra ny anarany Abrahama ho lasa hoe Abrahama, ny dikany hoe Abrahama matsy dia rainy maro. Ka ny programan'andriamanitra amin'ny Abrahama zany dia avy amin'ny Abrahama no hitahina ny firenena maro sy ny firenena rehetra amin'ny alalan'ny taranana. Dia novan'andriamanitra ny anarana. Raha tsorina zany dia zao nataon'andriamanitra hampitombo ny finoany Abrahama mandrakariva izany fanovana anarana izany mba tsy ho adinony Abrahama ny teny fikasana izay nomen'andriamanitra azy.
zava-dehibe zany rehefa malala aza to tsinitsinina ny anara ny anarany zanakitsika kanefa azadinonao ihany koa fa na dia nomeny ray aman-dreninao anarana azy ianao Andriamanitra ihany koa araka ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany Jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany dia zao Andriamanitra ihany koa dia hoe indreny fitiavan'Andriamanitra antsika dia ny antsony antsika hoe inona ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika izao sy anao zany dia nomen'Andriamanitra anarana hoe zanak'Andriamanitra noho izany aza dininao naizanaiza toerana lehanao naizanaiza toerana misy ianao amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana tsarovo mandraikariva fa zanak'Andriamanitra ianao dia tokony hanome voninahitra ny anarana. Fizarana fahatelo farany ao anatin'izao famotinana ataontsika izao ny amin'ity hoe fanekena mandrakizay tao amin'ilay sona fahaefatra ity dia hoe inavy moa zany ireo lafiny lehibe hita tao amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Amin'ireo toko sy andininy zay mampiseho izany fanekena izany na ny Genesis toko 12 na ny Genesis toko 15 na ny Genesis toko 17 arak'izay ny anarantsika nandritra ny herinandro dia hitra mandraikariva ireto lafin-javatra telo lehibe ireto. Voalohany dia ny fanatonan'Andriamanitra ny olona. Andriamanitra nanatona ny Abrahama. Andriamanitra manatona ny olona mampiseho ny dingana tian'Andriamanitra atao zany amin'ny fiara-miasa amin'ny olombelona ary amin'ny famonjena ny olombelona. Ny zavatra faharoa dia izao ny teny fikasan'Andriamanitra. Manana teny fikasan'Andriamanitra, manana programa Andriamanitra, manana drafitra Andriamanitra tiany ho tanterahana ao anatin'ilay fanekena. Ary zany drafitra na fanekena zany dia fanekem-pahasoavana zany hoe raha ny marina dia izao fanekena natao hitahiana ny zanak'olombelona. Ary ny lafiny zavatra fahatelo hita tao anatin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary hita amin'ny fanekena rehetra ihany koa izay ataon'Andriamanitra amin'ny olona dia izao ny fitakian'Andriamanitra ny fankatoavana. Ilay teny fikasan'Andriamanitra zany dia tsy ho tanteraka raha tsy manao ny anjara ny olona, raha tsy manatanteraka ny anjara ny Abrahama dia ny fankatoavana izany. Ary izay ny no nampiavaka ny Abrahama ilay hoe tsy hoe rain'ny finoana dia izy nakatoa ny baikon'Andriamanitra ka dia tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tahaka an'izany ihany koa ry hava-malala eto noresantsika ny fampiarana dia izao Andriamanitra ihany koa manao fanekena amiko sy aminao. Dia ny fanekena hahatonga antsika ho voavonjy, ny fanekena izay tia ny arahana miasa amintsika ny fitoriana ny filazantsara kanefa izao misy anjara asantsika ao anatiny dia ny fankatoavana izany. Ny fankatoavana masy dia vokatry ny finoana. Tsy misy heviny mihitsy ny asa, maty ny asa raha tsy misy ny finoana, fa ny finoana mitarika antsika atoky ary ny fatokiana mitarika antsika ho amin'ny fankatoavana. Ary zany hoe fankatoavana izany tsy fankatoavana anjambany na antery akory fa fankatoavana tarihan'ny fitiavana an'Andriamanitra. Noho izany ry hava-malala tsaro fa te hiara-miasa aminao Andriamanitra, te hamonjy ianao Andriamanitra, te hanao fanekena aminao Andriamanitra. Indro manatona anao izy, indro manolotra eo aminao ny programa anasana izy, fa zao miandry anao izy hanolo tena tanteraka eo aminy ary ny fetezanao hino azy sy ankatoa azy no antoka eo ambany fahasoavany atanteraka izany programa izany. Andriamanitra ny tahanao sy ampahery anao dia hiaraka hivavaka isika ny amin'izay lesona izay. Hivavaka isika to. Raina masina tsara izay ny an-danitra misaotra anao be dehibe izay no ny fitahinao anay tamin'ny fahafahanay namerina indray ny lesona na nisongadina ireo hevi-dehibe fantatray tao anatin'izany lesona izany ny anaranao izay mampitombo ny finoanay fa dia ianao dia Andriamanitra misy ianao, Andriamanitra velona El Shaddai, Andriamanitra mahery tsy voafetra, Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra loha raminaina iave, zany le Andriamanitra ivavahanay. Noho izany esory ao anatinay ny fisalasalana, esory ao anatinay ny tepitepy sy ny tahotra, esory ao anatinay ny tsy finoana tario izay mba hatoko fotsiny ihany izany herinao mahery sy mahavonjy
izany ary ankehitriny dia zao ampaherezo izay amin'ny lalan'ny fananao masina mba ho tonga eo amin'ny fankatoavana anao ho tonga eo amin'ny fankatoavana amin'ny fitiavana fa izany ihany koa mitakianao mba hatanteraka ny teny fikasanao mionay ary ny fananao masina mba hahafahanay manao ny sitraponao dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanonanay ny vavaka amen. Tonga eo amin'ny fotoana isika izay hanangonantsika sy hanolorantsika ny fanatitry ny sekoly sabata izany zay ahafahantsika manohana ny asa n'Andriamanitra izany koa dia manasanao izay mba hanolotra an'izany amin'ny fitiavana ary rehefa manolotra an'izany ianao miaraka amin'izany ihany koa dia atolory ny tenanao. Faly Andriamanitra noho ny fitiavantsika miara-miasa aminy koa ankehitriny ny andeha isika hivavaka ao amin'ny fanatitry ny sekoly sabata. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny fitahinao anay nandritra an'izay herinao izay na ny talohan'izany aza be dehibe ireo zava-tsoa izay nataonao teo amin'ny fiainanay koa ankehitriny izay tompo dia manolotra ny ampahany amin'izany mba ho fampandrosoana ny asanao raiso izany tompo mba ankasitranao eo amin'ny seza fiandriananao ahafahana manampy ireo asa manera an-tany izany ataovy ao anatinay mandrakariva ny fitiavana miara-miasa aminao ny fitiavana manome anao sy ireo mpiarabelona aminay ihany koa ary miaraka amin'izany dia atolotray ny tenanay mba ho fanatitra velona masina sy ho ankasitrahanao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no hanonanay ny vavaka amen. Misaotra antsika rehetra naharaka niaraka taminay tao anatin'izay fandaram-potoana ny sekoly sabata izay nonay fa nitondra fifaliana sy hery fitahina ho antsika tsirairay avy ny fandaram-potoana teto amin'ny manaraka indray ary ny fotoana antsika raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompo. Mianatra eo tongotrao